mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsary avin-draitra tsy ty alatsinainy fa 12 ny volana Jona ity. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva isika fa tombonandro, tombo-potoana ny meny antsika ary maimaim-poana zany. Andeha ny minitra vitsivitsy ao anatin'izany ianarantsika ny teniny. Zavatra mahasoa antsika ihany zany fa tsy hoe anganongano na rendrarendra. Mialohan'izany anefa dia hivavaka-tsika. Tompoandriamanitra eo misaotra anao fa mbola afaka mandray ny fahasoavanao zay. Misaotra ihany koa Tompo mbola manaikianao anay ianao. Mamela ny elokay mamindrafo aminay fa izahay koa ne tsy tomombany diso lalandava. Amboaro ho anao zay ary atsapa ny fitiavanao mandrakariva. Ka aza vela isy ho very izahay tsirairay avy izay miaino izao fandarana izao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe ny fiemorana. Ny fiemorana. Tsy zavatra tsara ny fiemorana sa ahoana ozy ianao? Aleo mandroso toy izay miemotra. Amaky avy hatrany ny Tesalonianina 2, 3 sy 4 ary ny 7 ka hatramin'ny 12. Tesalonianina 2, 2, 3 sy 4 toy izao. Anaran'i Jesosy. Aza mety ho fitahan'ny olona akory ianareo fa tsy ho avy izany raha tsy efa tonga aloha ny fiemorana. Ka iseho ilay lehilahy ota dia ilay zanaky ny fahaverezana, ilay manohitra ka manandra-tena ho ambony noho izay rehetra atao hoe Andriamanitra na izay vavahana, ka dia mipetraka eo amin'ny tempolin'Andriamanitra izy ka manao ny tenany ho Andriamanitra. 7 manao hoe ny fiavian'le iny dia araka ny fiasan'ny Satana amin'ny hery sy ny fahamantarana sy ny fahakakana mandainga rehetra ary ny famitana momba ny tsy fahamarinana amin'izay ho very satria tsy nandray ny fitiavana ny fahamarinana izay vovonjena azy izy. Koa izany no ampanantenan'Andriamanitra fiasan'ny fahadisoan-kevitra amin'ny noan'ny lainga mba ho elohina avokoa izay rehetra tsy nin'ny marina fa nankasitraka ny tsy marina. Amen. Nampitandrina ny fiarahamonina kristianina ny amin'ny fiemorana amin'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra i Paoly Apôstôly. Nanahany amin'ny voan'ny fiemorana efa hita tao amin'ny fiangonan'ny testameta vaovao izy, voa izay hamony an'ireo atao anjato avy mialohan'ny fiavian'i Kristy fanondroany. Hiditra ao amin'ny fiangonana ny filazantsara sandoka ka nova ny hevitry ny tenin'Andriamanitra. Satana no ambadiky ny fiemorana. Izy no tena lehilahy ota izay maniry ny sandratra ho ambony noho izay rehetra atao hoe Andriamanitra ary hipetraka ao amin'ny tempolin'Andriamanitra mihitsy aza. Saingy miasa amin'ny alalan'ny olombelona mpanompony ilay mpamitaka lehibe mba hahatontosany fikasany. Ireo toetra mampiavaka ao amin'ny bokin'ny Daniela sy ny Apokalipsy dia manambara fa antoky iray ihany no asehon'ilay tandroka kely ao amin'ny Daniela 7 sy ny bibidia ao amin'ny Apokalipsy 7:13 sy ny 14. Ary ilay teny mpandika alalàna ao amin'ny Tesalonianina. Izao ny ilazan'ny SDABC an'izany. Ny
fampitahana ny faminanian'i Daniela momba n'ilay fahefana amin'ny teny ratsy ny anaran'Andriamanitra izay manarakaraka ny romajentilisa sy ny sariteny nampiasain'i Jaona momba n'ilay bibidia manana endrika leoparda dia maneho fitoviana maro amin'ireo fanorotsiritana telo. Mitarika antsika ho amin'ny tsoa-kevitra izany mba fa fahefana iray ihany resahan'i Daniela sy Paoly ary Jaona dia ny fahefana papaly izany. Zava-dehibe tokoa ny ahatsiarovana fa ny faminaniana ara-baiboly dia manorotsorotra rafim-pivavahana izay nanao maromaro tsiraisana momba ny tenin'Andriamanitra. Nanolo toerana ny filazantsara tamin'ny lovatsofon'ny olombelona ary niala lavitra tamin'ny famarinan'ny baiboly. Ilay Andriamanitra manana fitiavana ambony indrindra no nanome an'ireo faminaniana ireo mba hanomanana vahoaka iray ho amin'ny fiavian'i Jesosy. Fitenenana mafy atao amin'ireo fiangonana izay niala tamin'ny tenin'Andriamanitra izany fa tsy miantefa mivantana amin'ireo vahoaka izay ao. Mahakasika ny rafitra iray izay mamitaka olona ny tapitrisany ny hafatra etontsika. Tena tian'i Kristy ireo olona ireo na dia voafitaka azy. Noho izany dia tokony hitondra azy ireo araka izany isika tokony hilaza azy ireo ny fahamarinana ary isika ihany koa tokony hitoetra mandrakariva amin'ny Tompo mba ahafahantsika tsy hangozohozo na hisalasala na hametram-panontaniana indray amin'ny zavatra efa ninoantsika fa hatsiaro tokoa fa i Kristy no lohan'ny fiangonantsika. Vavaka isika, saotra anao izay Tompo ny amin'izany lesona nomenao anay izany. Saotra anao ihany koa mbola manazava ny fonay ny amin'ny zavatra isehony amin'ny fiemorana izany, ampio izahay amin'ny alalan'ny fanahinao masina mba hitanjana tsy ho anisan'izay emotra sanatria fa mba ho anisan'izay mandroso mandrakariva amin'ny fanarahana anao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.